Anao ahoana ny voka-pifidianana? Nanambara ny CES androany fa tsy voatery hitovy ny voka-pifidianana avoaka ny sionita sy ity fitsarana manokana ity. Ny CES izay manana zo anova ny kajy raha misy diso, ary ny sionita kosa dia natao anao ny tatitra fotsiny ihany. Tsy fahatomombanana eo amin'nisy mpifidianana. Tsindry ataon'ny lehibe ny distrika sasany hatramin'ny androany. Manoloana ireo, efa manangesady ny kandida rehetra anaiky ny voka-pifidianana ivokeo ny eo anivon'ny SADC. Tsy misoratra amin'ny fokotany n'aiza la réunion kely, na dia efa tafiditra ao anatin'ny fokotany Manaritsoa azy, anarivo ny mponina eny, ary anjatony ao amin'ny salan-taona afaka mifidy. Ary farany, olona 12 indray omaly natolotra ny fampanoavana mahakasika ilay ranonosy be, 12 nahiditra ponjavonjimaika, ary ny iray kosa nahazo fahafahana vonjimaika. Manasanao tompoky lahy sy tompoky vavy anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Miarahaba tompoky lahy sy tompoky vavy, tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fanadihadiana manodidina ny fifidianana avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Efa antaonany maro no na la réunion kely any la réunion kely. Trano misy 20 no miorina eny ary olona anarivo no monina eny. Efa mahazaka fokotany iray raha ny filazam-ponina eny an-toerana. Tsy misoratra amin'ny fokotany n'aiza nefa izy ireo, tsy hifidy arak'izany na dia eo aza ny fahazotoan'izy ireo antanteraka ny fifidianana. Fanadihadiana Ilta Asinjo. Andro mialohan'ny fifidianana, mbola miaina toy ny mahazatra azy andavanandro ireo mponina eto amin'ny la réunion kely. Ny marina, na ho amin'ny rampitso aza tsy zavatra iova eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ifo maraina, andao ny trano, amonjy ny arabe sy ny dabapako, toerana fitadiavana izay arapaka. Ny antony tsy misy afaka mifidy izy ireo na dia eo aza ny fahavononany. Izay mieritreritra izany dia mbola tsy miarana tomadinika izay. Raha ny tena marina. Dia mbola efa nijery lisy fifidianana? Mbola andeha zao rehefa kelikely eo. Tsy manana fokotany zay eto. Fa zay zany dia efa olokolopoana fotsiny eto zany zay. Zay ny mamana zoana izay eto. Tokony hifidy zay. Zay afaka manatony nefa tsy mpandra dia aiza zay no andehananay amin'izao dia tsy manana mihitsy zay. Dia ara-pifidianana zany tsy misy ety. Satria mbola tsy lisitra ny fokotany ety dia tsy fantatra izy na ame anana na tsy ame. Misy mpiandraikitra ireo mponina eny amin'ny la réunion kely ireo. Izy mandray antsoratra ny anaran'ireo olona vaovao tonga mipetraka eny. Araka ny fanazavana, mbola tsy nisy ny fifidianana na dia iray aza nandraisan'ireo mponina la réunion kely ireo anjara hatramin'izay. Efa nisy kosa nefa ny fidinana nataony ny teo anivon'ny fiadidianan'ny tanàna sy ny ministeran'ny mponina teo aloha saingy mbola tsy nisy toyiny. Ny tena marina zany ny olona ety tokony hifidy na ny raisin'ny zareta atao amin'ny fokotany Manaritsoa zany ny olona teto zany raha ny tena marina mbo mananjo tokony hifidy nefa tsy ny raisin'ny zareta atao amin'ny fokotany Manaritsoa le olona teto nefa efa nidina tety ny Bemasy no nanao naka recensement le teto dia nefa zay tena gaga dia gaga hoe inona no nahatonga le olona zany tsy niraisin'ny zareo indray. Ao anatin'ny faritry ny fokotanin'ny Manaritsoa Isotro no misy an'ireto trano baoritra sy sachet ireto. Na ny eto anivon'ny fokotany aza nefa tsy manana isa mazava mikasika ny olona mipetraka sy monina eto.
talohan'ny taona araka ambifolo sy roa arivo no efa saika ampidirina ao anatin'ny fokotany Manaritsoa izy ireo saingy nato izany no ny antony maro samihafa. Nefa ny antso tamin'ny andron'ny PDS, ny antso tao amin'ny commune, ny antso tao amin'ny arrondissement, ny antso tany amin'ny BMH, ministère amponiny. Izany rehetra izany efa nandehananay daholo fa tsisy valiny le izy dia tsy afa-manoatra zao zahay satria samy matahotra ndraindraikitra ny fahazahoko anazy amin'ilay hoe olona tsy fantam-piaviana ny zareo satria malaza mihitsy ny hoe tena araka matra ny sasiana azy maraina miorina io dia rehefa hariva mavita opération zareo dia tsy hita aorina ny trano dia lasa izy tsy recensé eto amin'ny fokotany izy ireo satria olona tsy hita fiaviana ny olona recensé amin'ny fokotany dia olona mitondra fifindra-monina. Nandray anjara betsaka tamin'ny fampelezan-kevitra namen'ny kanja sy naka t-shirt tamin'ny kandida maro ireo mponina tety. Hijanona ho fitadiavam-bola sy fanangonana akanjo entina hiatrika indray volana maromaro izany iny fifidianana iny na dia manam-paniriana hifidy aza ny ankamaroany ireo olona ety. Andro tsy natao hiasana kanefa andresaka rano ny andron'ny fifidianana raha ampitso. Ho lava indray araka izany ny faran'ny herinandro any ankamaroan'ny olona. Ankoatra ny fandehanana mifidy dia samy manana ny fandaminana izany ny tokantrano sy ny olona tsirairay avy arao ny fanadihadiana. Zoma, sabotsy, aralahady, samy andro tsy asana koa ireo amin'ity faran'ny herinandro ity. Singanina manokana nefa ny zoma, izay andro tsy natao hiasana fa natao anaovana didy amin'ny maha-olom-pirenena ho an'ireo 12 taona ny miakatra. Ho an'ity raim-pianakaviana ity dia natokana ilana vola ny tontolo andron'ny ampitso akoatra ny amin'ny tolakandro izay anokana amin'ny fotoana manokana hifidianana. Za zany maraina zany miala voly kely dia eo amin'ny après-midi eo zany no mifidy dia avy mifidy zany dia andeha miala voly kely indray. Sangama mety tsy homany satria za be namana be dia be dia be ny olona miantso rehefa tsy miasa ohatran'izao zay dia mety miala voly kely mbo mandehandeha manivelambelany azy. Raha ohatra zany tratrako le izy ka eo amin'ny fito dia anatrika le isan'le izy fa raha ohatra hoe maherihery zany ny avaly dia mety mijanona tao trano ato. Tsy afaka miboaka lavitra mihoatra ny eo amin'ny 20 km zany noho ny asa zany satria zay gardien tao tanàna dia tsy afaka miboaka lavitra mihitsy fa mandeha miala voly kely dia miverina ihany. Ho an'ity tanora ity kosa dia ny vao maraina ny safidiny andehanana hifidy isoroana mety ho filaharam-belavareny amin'ny atoandro. Mbola tsy fantany kosa ny fanapahan-keviny amin'ny hoe anisa vato na tsy. Rapitso aloha le resaka fifidianana tsy maintsy mandeha mifidy ihany fa ny ariva amin'ny resaka fanisambato no mbola ahitako ny programme misoa dia vao maraina iny ihany satria amin'iny tsy tena betsaka olona milahatra satria mety mbola misy zavatra tokoa aorianan'izy. Asina fijerena ihany aloha voalohany fa raha ohatra hoe prévisible be hoe izy ny olona elo manaraka dia tsy toezana intsony fijerena anazy. Non, c'est pas hoe resaka fanatisme le izy fa raha ohatra hoe efa hita le izy hoe tataka be le vote zany dia efa fantatra zany hoe izy no mety olana amin'le quartier dia mandeha. Ny voaka aloha mety misy arakaraka ny vola koa io fa raha ny tokony izy io. Ho an'ity ramatoa mpivarotra ity kosa indray dia sahala amin'ny andro rehetra ihany ny azy ny rahampitso satria nohanina androany dia davina androany ka raha vao tsy mitady dia tsy mihinana. Saingy fotoana raisana anjara amin'ny fanavotam-pirenena rahampitso dia nanapa-kevitra ny fidy ihany ny tenany. Zay mivarotra azonao zany mivarotra foana zany zay fa mifandiny zany zay rehefa rahotraka hoe mandeha fidy sasany dia atoandro azy zany vao mandeha fidy. Za tsy mandeha maraina dia atoandro za vao fidy za tsy mandeha ny hariva tsy mijery farisam-bato zay zany. Amin'ny ihany zay no tonga mivarotra eto mbola maka entana aloha zany zay dia amin'ny eo amin'ny amivarotra fefany eo zay no tonga dia amivarotra sasany arivo zay vao miany. Entanina ihany koa araka izany olom-pirenena rehetra mba samy handray ny andraikiny raha ampitso na amin'ny fandehanana mifidy izany na amin'ny fanisam-bato. Fahatsapatena fa zava-dehibe ny fifidianana raha ampitso. Maro ireo mamonjy ny toerana misy ny birao-pifidianana ahafahan'izy ireo manao ny adidiny na teny ambanivohitra sy ivelona Antananarivo azy izany. Porofon'izany nanena zany mpandeha sy ny fiara-pitatitra eny amin'ny fasan'ny karana. Maro amin'ireo nampiasa izany androany kosa no nilaza fa hody atahan-drazana andeha hifidy fanadihadiana. Taona mahavitsy ny fiara-pitatitra miasa izao noho ny fahavitsin'ny mpandeha sy ny mpivezivezy taorian'ny fidiram-pianatra. Miandrandra ny fiatombohan'ny volana Desambra ireo kooperativa vao ampitombo indray ny fiara-ampiasain'izy ireo.
raha natratra folo ny fiara mandeha amin'ny kooperativa iray ny hena hoenina izany ankehitriny. Vita zany olona zao no vezivezy manomboka ho atsy dia misy ihany ny kampaina ny taxi. Ho an'ireo fiara-miasa ho an'iny zotra amin'ny RN7 iny ohatra mahalana vao tonga ny toro na ny anjaran'ny fiara iray. Androany kosa andro iray mialohan'ny fifidianana na vitsy azy ireo mpandeha maro ireo nilaza fa hamonjy ny tanindrazan'izy ireo misy ny birao fifidianana. Misy nandany avy karama dia nda ifity. Zay mihitsy ny tena antony eo. Zay mihitsy ny antony fifidianana satria tena manana voany tena tsy maintsy mba hoe mifidy. Mavitrika ny olom-pirenena arak'izany anio ny heviny Rapitso 5 Oktobra ka nalavy toerana azy vonona hamonjy birao-pifidianana. Hetsakilan'izay koa anefa hatraty amin'ny taxi brosy velotaraina ny mponina amin'ny olona kara-pifidianana. Zay aloha raha trano dia anankiray ihany mahazo an'ilay kara-pifidianana. Nefa firina ireo nefa mifidy. Zay mifidy eo. Dia ahoana zany momba an'ireo anankitelo mifidy eo. Zana zany zao za rebenakaviana ao anatin'ny tokantrano. Zany efa fa resansement ao anatin'ny misy anay a. Za rebenakaviana indray tsy mahazo ny kara-pifidianana fa ny vadiko sy le mamanay manana kara-pifidianana. Zay zany mampagaga hoe inona ny ambadika an'izay zavatra zany ny tena fantatra inona mahatonga zany zavatra zany. Nefa za olona resansement ao anatin'ny tokantrano. Vadiko nefa ny manana kara-pifidianana anankiroa. Zay ny zavatra mampagaga an'aminy izy. Na zany avy dia hoe ianao izy tsy mahazo kara-pifidianana fa amin'ny latsinainy manoratra anarana aty amin'ny tokotany efa an'izay hatsamin'izay nisy lista mahazo kara-pifidianana foana zay dia gaga be zay hoe ohatrany hoe verso nefa an'izay malagasy. Maro noho izany hatrany ambanivohitra no manafa ity resaka kara-pifidianana ity no mety hitarika olana mandritra ny fifidianana Rampitso. Io fifidianana io izay efa taona no ny andrasan'ny vahoaka malagasy azy. Manaporofo izany ny fandavantenan'ireo mpandeha maro andeha hidina any an-tanindrazana andeha hifidy tsikaritry ny kooperativa teto amin'ny Fasankarana. Isan'ny nalaza tato anatin'ny 2 andro ary nisongadina androany ny fimenimenoana ny olona noho ny olana na anomalia eo amin'ny karatra sy ny lisy-pifidianana. Vaovao re ihany koa ary efa nohamarinina misy ny tsindry sy ny baiko omeny lehibe ny distrika any amin'ny Zorobe hatramin'ny androany momba ny hoe tsy azo avelanao siniany rakitsoratra na ny procès verbaux momba ny voka-pifidianana ireo solitenan'ny kandida. Tsy fantatra izay kajy na tanjona politika ao ambadika izany ka sain'ireo mpiasa-panjakana io atao fa te manainga ny senita hijery akaiky an'ity zava-misy ity izay ahina ihany koa hiantra any amin'ny toerana hafa mba ahafahana mifampita vaovao amin'ny Rampitso dia misy ny laharana 03407 888 22 sy ny 033 65 888 88 ahafahanareo miditra mivantana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Ampahafantarina antsika ihany koa fa misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ny fahitalavitra sy ny onjam-peo kolo. Isy ny fampitam-baovao tsy tapaka ataon'ireo namana mpanao gazety maro samihafa atao mandritry ny tontolo andro hatramin'ny fanisam-bato Rampitso alina. Akoatra ireo vaovao manokana entina amintsika eny antsefatsefany eny. Mbola mahakasika ny fifidianan'izay hatrany fa eo amin'ny fikarakarana kosa indray dia vaovao avy eny anivon'ny senita. Ora vitsy sisa dia higadona ny taty ny 5 Oktobra andro hifidianana ny filoha voalohany hitondra ny teteza mita. Efa vonona ny hiatrika izany ny senita vao miheram-pirenena mikarakara io tolakandro io tafiditra tanteraka ao anatin'ny fametrahana ireo pitsopitsony farany eny Alarobia. Mbola nisy ihany koa ny fivirinana natao niaraka tamin'ny solitenan'ny kandida fanadihadiana. Ety ivelany mikatroka tanteraka ireo mpanao ny fikarakarana ny toerana andraisana ny mpijery ny valin'ny fifidianana. Eto amin'ireto trano hoe vanatsangana ireto no ametrahana ny vata fahita lavitra lehibe anarahana mivantana izay fivoaran'ny vokatra tonga avy any amin'ny faritra. Efa manana ny trano natokana ho azy ihany koa ny mpanao gazety. Efitrano lehibe iray no isy ny fanaovana ny fanaraha-maso sy ny fampitoviana ary ny fampidirana anaty solosaina ireo vokatra voaray eto. Anjaton'ireo olona efa nofanina anao izany asa rehetra izany. Efa tomombana arak'izany ireo rehetra entina hiatrehana ny fifidianana ampitoniana raha ny ara-teknika ho an'ny senita Foibe. Ny mbola mampisy ny ahiahy kosa ny eny anivon'ny birao-pifidianana izay mbola ahitana olona maro manao fitarainana amin'ny karatra sy ny lisitra. Toy ireo tsy tafiditra anaty lisitra ireo, tsy afaka hifidy ihany koa ireo malagasy any ivelany. Raha ny vaovao azo teny anivon'ny vao miara-maly eo tena momba ny fifidianana araka ny lalam-pifidianana misy eto amintsika. Momba ireo tsy nisy ny fanazavana azo tena toerana ny tompona andraikitra afaka manome ny fanazavana.
ialana tsiny ny fahadisoana fa fifidianana ny filoha voalohany hitondra ny repoblika fahaefatra no tia nanambara tamin'ny fampidirana niny fanatiadiana iny. Ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny fifidianana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny birao-pifidianana. Samy manana ny fomba fandamina ny birao-pifidianana tsirairay eo amin'ny fiatriany ireo tompon'andraikitra samihafa eo amin'ny fanatodisana ny fifidianana teny amin'ny Fokotany, Ambohitsirohatra, Ambatonakanga sy Atsimo Analakely izay fanadiadiana. Birao-pifidianana roa no hita eto amin'ny EPP Tambarinandriana ary ahitana mpifidy manodidina ny arivo eo. Adiny iray mialohany anombohan'ny fisokafan'ny birao-pifidianana ho tonga eny any toerana ireo mpikambana na etsy amin'ny EPP Tambarinandriana na EPP Behoririka. Samy mipetraka nefa ny olana eo amin'ny fitaovana ampiasaina. Sanavato zany aloha hitanay fa kely dia kely dia tsy maintsy kely nefa tsy maintsy zany mbola hijery fombana anaovana tanterahana le fahasambato zay. Namototale zay dia hoe les gardiens ato agnatin'ny EPP zany tsy afaka miassurer an'le fibenana an'le izy fa izay Fokotany no asainy mitady gardien iandry an'le izy ka mbola hodiniana eo zany rivariva hoe ateritsika aty sa le assurer kokoa any Fokotany raha-pitso maraina amin'ny 5 zay efa ty zay ngamba hitaneo ihany zany solution anaovana azy rehefa avy eo. Ao anatin'ny fandaminana nataon'ireo tompon'andraikitry ny fotoana hidiran'ireo mpanara-masy ny fifidianana sy ireo solotena candidat ho filoham-pirenena. Ao anatin'ny fandaminana ataon'ireo tompon'andraikitra ny fotoana hidiran'ireo mpanara-masy ny fifidianana sy ireo solotena ny candidat ho filoham-pirenena. Amin'ny ankapobeny tsy tafiditra ao anatin'ny birao-pifidianana avokoa izy ireo ka ilaina ny fifanarahan'ny ora sy ny fifandimbiasa toerana. Roa isaky ny birao-pifidianana izany hoe ahatratra 120 ny solotenan'ireo candidat ireo ka tsy maintsy isy ny fandaminana atao ampidirana azy ireo ao amin'ny birao fiatajaham-bato. Efatra miditra ao anatin'ny bureau de vote. Ireo efatra ireo fa mindamina hoe isaky ny adiny firitsika na isaky ny 4 minitra no fanolosolo eo satria tsy omby le salle anaovana le fandatsahambato fa kelikely ihany dia fandamina eo zareo dia arakarak'izay fandaminana eo ihany no andraisanay an'le fandaminana anatin'le bureau de vote. Didareo dia tsy maintsy misy zany ny fizarazarana fotoana izay tsy maintsy tapahan'ny président de vote dia arakaraka tsy fantatra ny fanarahana eo na hoe atao tirage au sort fa tsy mihoatra ny enina angamba zany raha betsaky ny indrina ny tafiditra ato aminay isaky ny bureau de vote. Mbola olana mipetraka eny anivon'ny Fokotany tsy fahazoan'ireo olom-pirenena ikary-pifidianana amin'izao akatiky ny fifidianana izao. Raha sendra ny olana eo amin'ny fitandronan'ny filaminana ny filohan'ny birao-pifidianana no miandraikitra momba izay fa ny Fokotany dia mpanara-masy sy mpanala olana mandritra ny fizotry ny fifidianana. Afaka hatrehan'ny olon-tsotra kosa ny valim-pifidianana mandritra ny fotoana io. Pejy afa kosa indray olona 12 voaroroy tamin'ilay raharaha fandorana teratany vahiny sy malagasy tany Nosy no natolotra ny fampanoavana tetsy amin'ny tribonaly Anosy omaly. Vehivavy ny iray tamin'izy ireo tamin'izany tetsakilan'izay dia efa mandeha ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fanadiadiana ataon'ireo manam-pahaizana frantsay any an-toerana amin'izao fotoan'izao fanadiadiana. Olona 12 indray nahiditra ponja vonjomaika any amin'ny fonjana tamin'ny mora rehefa avy natolotra ny fitsarana omaly mikasika lera rano Nosy. 12 izy ireo no natolotra fitsarana tamin'izany fa ny iray kosa nahazo fahafahana vonjomaika. Vao maraimbe izy ireo ny fantatra fa nikadina teto Antananarivo io omaly io ary avy hatrany dia natolotra ny fampanoavana. Ny fanombana hafanana ny zandary ny fantatra fa hiampangana ireo olona ireo. Mbola manginina kosa amin'izao ny famitorana mikasika ny nahafaty ilay zazalahy kely antsoina hoe Tieno izay voalaza fa niatomboan'ny korotana tany an-toerana. Raha tsy aivina dia olona miisa 920 amin'izao fotoan'izao nefa nahiditra ponja vokatry ity raharaha ity. Fantatra kosa fa nametra-pialana androany ny ministra ny fitsarana Ramatoa Kristina Razanamahasoa izay irotsaka ho fidiana solomavambahoaka any Ambatofinandrana. Efa taona sy tapany no hitantany ity ministera ity ary nambarany fa maro ireo ezaka vita nandritra izay fotoana izay. Tsy aivina nefa fa maro ihany koa ireo fitakiana ny CC sy nandalo teo amin'ity mpitahiry ny tombo-katseha-panjakana ity. Anisan'izany ny fitakian'ny mpitsara nanan'ny fitsarana fahaleovantena, teo ihany koa ny fitakiana ireo mpiandro fonja ny zon'izy ireo. Sekretera jeneralin'ny ministera no misolo-toerana fonjomaikan'ny ministra. Tsy hoe change akory ny firotsahana ho solombavam-bahoaka fa raha araky ny filazan'ireo mpanao gazety sasany hoe limogeage. Sy diso angamba le expression hoe limogeage
satria firotsahana ny sitrapo io amin'ny fahatsapahana ny mahalehibe ny antsony fitiavan-tanindrazana izany. Noresahana ihany koa ny mahakasika ny tsy fahampian'ny tahirin-tsakafo eny amin'ny fonja. Nanambara ny minisitra nametra-pialana fa isy ny fijerena manokana ny fomba mba amenoana ireo tahirin-tsakafo amin'ireo fonja rehetra. Ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika. Tsara ny vokatra raha niady izay hatrehiny Rakotondra-be Johnny Laurent any Frantsa ny faha-20 ny volana Oktobra izao satria ady famaranana farany io ataon'ny Sara Ousmane teratany Frantsa io. Nampanantena medaly volamena ho antsika ny mpikatrika ny tale teknika nasionaly Randrianasolo Joseph no miaradia aminy. Iady mafy Johnny izay andeha andrato lalao atsy Frantsa ny faha-20 ny volana Novambra ho avy izao. Andeha meloa ary azo tombony Johnny amin'izay fedina ny tompon-dakiran-tany eo amin'ny boxe française Savaty izay satria dia enjana ihany koa ny adversaire amin'ity aiady boxe française Savaty ity. Avy hatrany dia lalao famaranana no atrehany Johnny any antoerana ary dia vonina ihany koa ny lehilahy. Fanomanantena moa efa elana no mane. Efa atsika zany efa vonina amin'izao ny atsika amin'ny finaly io. Efa fantatsa frantsay Sara Ousmane. Tsisy atahorana azy mihitsy aloha zany na nkely ara fa mila tsy maintsy midomine tsika. Taon'ny foloan'ny fédération ny boxe française Savaty vaindohan-drara ny fakana ny tapakilany Johnny izay andrato ady any la Frantsa any ary ny tale teknika nasionaly Randrianasolo Joseph no anaraka anazy ao anatin'izay. Johnny Rakotondra-be dia tafita hiatrika ny famaranana finale izay ho atao 16 novambra ho avy zao mbola atao ny Frantsa ihany zany. Ary amin'ity dia Johnny Rakotondra-be dia mitondra ny amboaran'izao tontolo zao aty Madagasikara no tanjona. Dia ny médaille d'or tsy maintsy mody aty Madagasikara aty izay zany ny tanjona amin'ity dianay amin'ny mois de novembre ity. Mba tsy hampiasa saina n'ilay atletantsika dia tonga dia efa mividina natao mihitsy nahazoana ny bieny Johnny zany sy ny coach Pianana nataony Johnny dia ny médaille volamena noentiny maketo Madagasikara amin'ity fedina ny tompon-dakiran-tany eo amin'ny boxe française Savaty ity. Natolotra ho an'ny zandarmari-pirenena ny volleyball na ny GNVB ny amboara ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara 7-24 teo amin'ny taranja volleyball sokady senior lehilahy ny filohan'ny fédération volleyball Randrian'ny lahy Bakoly Clarisse no nanolotra izany ary ny général Ravalomanina Richard Ankilany no nandray azy. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny gendarmerie nationale ny volleyball na ny GNVB tetsy amin'ny tombon-dratsia mandravany fanambojanary ny amboara ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara taona 2024 ho an'ny taranja volleyball sokady senior lehilahy. Tonga nanolotra izany ramatoa Randrian'ilana Bakoly Arso Clarisse filohan'ny fédération malagasy ny volleyball eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ary nandray izany amboara izany koa tamin'ny anaran'ny gendarmerie-pirenena ny généraly Ravalomanina Richard. Komandin'ny gendarmerie-pirenena notrodin'ireo manamboninahitra général sy manamboninahitra ambony marobe. Raha tsy ivona dia ny ASTAV avy any Fianaratsoa no nikatroka tamin'ny GNVB tamin'ny lalao famaranana natao tany Toliara tamin'ny volana septambra lasa teo. Azo ny ASTAV ny setaro voalohany 9-4-5-7 no salain'ny gendarma izany na azahoan'ny seta roa manaraka 13-5-13-5. Rehefa nataony tie break ka nitarika tamin'ny 19 ny zandary dia nisy ny faute de position no tsofony mpitsara nefa tsy nanaiky izany ny ASTAV ary nanda tsy hanoy ny lalao intsony. Raha ny lalana fe anefa ho ny filohan'ny fédération malagasy ny volleyball dia tokony ho forfait avy hatrany ny ASTAV satria dia nanda tsy hanoy ny lalao intsony izy ireo. Izay no natonga ny fanolorana ity amboara ity tsy totosa tany Toliary satria niandra ny fanapahan-kevitry ny fédération ny rehetra. Ko araky ny fanapahan-kevitra izay eo amin'ny laharana aotraotra ray tsipika 12 tsipika ACD tamin'ny faharoan'ny volana Oktobra teo dia voaositra tompon-daka ny Madagasikara 7-24 eo amin'ny taranja volleyball senior ny gendarmerie nationale volleyball na ny GNVB. Nambarany ramatoa filohan'ny fédération fa araky ny lalàna manakery no namoana io fanapahan-kevitra io.
fandroany izao no nahazahoan'ny GNVB ny championnat de Madagascar satria dia izy ihany koa no nibata izany tamin'ny taondasa na dia mbola roa taona monja aza no nijorony ity club eny anivon'ny gendarmerie pirenena ity. Mariana moa fa samiaro ny voninahitra Madagascar amin'ny fedina ny Coupe de la Zone 7 atsy Maurice ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana Novambra avy izao ny GNVB sy ny AS Tiavo izany. Araky ny fanambara teo isanina lasa tato anatin'ny 2 andro ary nisongadina androany ny fimenmenonan'ny olona noho ny olana eo amin'ny karatra sy ny lisym-pifidianana vaovao re ihany koa fa rehefa no amarinina fa misy ny tsindry omen'ny lehibe ny district any Antsorobe momba ny hoe tsy azo avelanao sininy rakitsoratra na ny procès-verbaux momba ny voka-pifidianana ireo solotenan'ny kandida. Tsy fantatra izay kajina tanjona politika eo ambadika izay ka sain'ireo mpiasa-panjakana atao fa dia manainga ny senita hijery akaiky an'iny zava-mitranga iny izay ahina ihany koa hiantrany amin'ny toerana hafa mba ahafahana mifampita vaovao dia averina hatrany ny lahara tarby 034 07 888 22 sy ny 033 65 888 88 ahafahanareo miditra mivantana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Cool TV ampahafantarina antsika ihany koa fa misokatra manomboka amin'ny enora maraina ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Cool TV ahafahanao manaraka ny mahakasika ny fifidianana raha ampitso tontolon'ny andro. Maro ny tsy fahatombanana mahakasika ny lisym-pifidianana araka ny narahantsika teo na izany aza nilaza ho nahitana mantsy ny krizy teto Madagasikara sahady ny iraky ny SADC na dia mbola tsy vita aza ny fifidianana. Raha ny fomba fitenin'ny Joakim Sisano androany baiko no nomen'izy ireo ny kandida 3/30 mba hanaiky izay valim-pifidianana mivoaka eo fanadihadina. Inona no efa antoka azon'ireto mpanelalenana ireto momba ny fizotra ny fifidianana rahampitso. Baiko rososana no nambaran'izy ireo androany nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety. Rehefa diniana aza moa dia miendrika fanirena mihitsy ny tena nataony ireto avy amin'ny mpanelalenana vahiny ireto izay nanome ny baiko. Naterin'izy ireo fa afaka mandefa taratasy fitarainana eny anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana na ny CES ireo izay mahita olana. Ankilany nolazain'izy ireo fa tokony hajaina izay voalaza ny lalam-pifidianana. Des dirigeants politiques et leurs supporters d'exercer une contrainte maximale pendant le processus électoral, en particulier lors du scrutin, à respecter le code électoral et d'autres lois et règlements pertinents et accepter les résultats du scrutin. Nous exhortons également tous les candidats qui par une raison ou l'autre ne seraient pas satisfaits des résultats du vote à suivre la voie légale établie et pacifiquement porter leur plainte à la CENIT et à la CES. Ny fitsanganan'ireo androm-panjakana teto Madagasikara izay efa niderana izy ireo tena fa asa vita nandritra ny fanelanelana natao ny fifidianana izay mbola tsy vita akory. Tsy tokony hisy kosa nefa ny fiantsiana ataon'ireo kandidana izany azy ho hatrany ireto mpanelanelan avy amin'ny SADC reto. Makasitraka ny asa fanomanana ny fifidianana no tanterahan'ny senita ireto vahiny ireto raha nambarany mahafapo ny ezaka vita. La CENIT a fait un travail remarquable pour préparer ces élections. Nous, la médiation de la SADC, qui représente aussi les institutions et pays qui font partie du groupe international de contact GIC, sommes satisfaits du niveau de préparation des élections. Nous sommes aussi convaincus que ce niveau de préparation, malgré les difficultés constatées ici et là, donne au peuple malgache une excellente occasion de librement et pacifiquement élire le leader de leur choix. Ankoatra izay, ny antsony malagasy rehetra ny nisafidiny rahampitso mba hiverenany Madagasikara ao anatin'ny fanjakana ara-dalàna ny SADC. Averimberina amintsika trano moa fa dia andeha tsy tapaka ary resaka ny mahakasika ny fifidianana ny Cool TV sy ny Cool FM rahampitso manomboka amin'ny 9 maraina. Averimberina trano ihany koa ny lahara tarobia ahafahanao mifandray aminay dia ny 034 07 888 22 sy ny 033 65 888 88. Isy moa ireo mpanao gazety namana izay vezivezy manerana ny Antananarivo sy tatra ny vaovao manerana ny faritra hoeto amintsika ainontsika any atokantrano ny mahakasika ny vaovao mahakasika ny fifidianana mitranga rahampitso izay.
anao ahoana kosa ny voka-pifidianana mety isiny tsy fitovian'ny vokatra izay avoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana ny CES sy ny vaomiera mahaleo tena amin'ny sahana ny fifidianana mandritra ny tetezamita na ny senita. Isy ny fakana ireo voka-pifidianana miaingy avy anivony distrika izay ataon'ny CES izay anao fampitahana avy eo fanadihadiana. Olana mety hitranga mety isy ny kajy diso ka ilaina fanamarinana mba tsy hisiny ny savorovoro. Noho izany ny CES no manana zo araky ny lalàna afaka manamarina sy manitsy izany raha ny fanazavana izay nomeny izy ireo ny hariva teo. Ny senita izay tsy afaka manantanteraka izany saingy afaka manao tatitra kosa. Noho izany mety isy ny tsy fidiviana eo amin'ny vokatra avoaka ny rotonta. Ny antony tsy mampitovy azy zany ny SRMV na ny senita dia tsy manana fahefana manova na hoe manitsy na misy zavatra diso tsy karitriny zany fa manao observation izy fa ny CES rery ihany no manana an'izany fahefana zany. Izay zany no mety tsy ampitovy ny vokatra vonjimaika avoakan'ny senita sy ny vokatra definitif avoakan'ny CES. Ka ny CES dia manana an'ilay fahefana ka io fahefana ananan'io zany arakaraka le fandikan-dalàna zay tsy karitra hita ao na anao redressement na fanitsiana na fanafanana ampahana na fanafanana manontolo voka-pifidianana amin'ny faritra na bureau de vote vitsivitsy na maromaro araka ny tsy fanarahan-dalàna hita zany. Mampilamina sy isiny ny mangarahara ihany koa dia isy ny fangalana ireo vokatra miainga avy any anivo ny SRMV isaky ny distrika ataon'ny CES. Araka izany dia andray rakitsoratra misy 50 isaky ny birao-pifidianana ihany koa ny CES miainga amin'ny tatitra ataony ireo mpanaramaso. Apetaka-peta-drindrina ivelan'ny birao-pifidianana ny vokatra mba isiny ny mangarahara. Mahazo ny observateur, ny délégué ny candidat ary atao peta-drindrina ivelan'ny bureau fandatsaham-bato mba hisorohana izay mety famadibadiana ny voka-pifidianana. Iny voka-pifidianana iny dia mandeha any amin'ny SRMV, dia ny SRMV indray zany manao ny dépouillement manambatra dia ny résultat iny zany dia alefany any amin'ny senita dia izahay koa moa zany anisany mahazo procès-verbaux autocopiant moa izany dia mitovy zany tsisy valaka am'izay azon'ny senita ny azo rety amin'ny CES. Isy ny famitahana ireo vokatra eo amin'ny senita sy ny CES miandrandra ny fifidianana madio sy mangarahara ny vahoaka malagasy amin'ny ve ny hetsika sy ny fanazavana hoentiny ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny rampitso sy mandra-pavoaka ny valim-pifidianana afeno izay fepetra izany. Fantatra ihany koa fa 5 andro ao aoriany ny famoahan'ny senita ny voka-pifidianana tsy ofisialy no amoahan'ny CES ny vokatra ofisialy sy anambarana ny filohan'ny Repoblika fahaefatra. Arak'izay ao aorian'ny rampitso dia afaka 20 andro fa ho fantatra izay hiatrika ny fifidianana dingana faharoa. Dia iny ihany koa no entina mamarina ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy. Averimberina aminao hatrany ny Larataroby izay ahafahantsika mifandray rahampitso manomboka amin'ny 9 maraina dia ny 034 07 888 22 ary ny 033 65 888 88. Mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray tompoko.